Izy ny tontolo ny fampianarana kosa isika azo lazaina fa filamatra ary reharehan'ny taosy sy ny firenena mihitsy aza ny fisian'ny ISSMI na ny Institut Supérieur Saint-Michel Itosy sekoly izay naorina anaraka ny fenitreresam-pirenena araka ny nambarany Mopera Randriakotomananjanahary Vincent de Paul izay mpitantana azafady ny ISSMI. Sekoly mpampianarana ambaratonga ambony manana maizy azy ny ISSMI na ny Institut Supérieur Saint-Michel eto Tampinitosy akaiky ny Brown Commune satria dia tsy mena mita amin'ireny université lehibe any Europa sy États-Unis ireny. Miavaka ity sekoly ity noho ny fananany fotodrafitrasa sy fitaovana fomba ary toerana malalaka sy madio. Raha tsy laza fa tsy ny fananany ireo efitrano fianarana izay tena raitra, ny efitrano misy ny teknôlôjia fifandraisan-davitra ika farany dia tombony ho an'ny mpianatra izay mianatra ao amin'ny ISSMI Etitosy ny fananany toeram-pialana etaeta sy tsakitsaky izay tena ray maso tanteraka ny fahadiovan'ny sakafo mino ireo mpianatra ary fitaovana tena voafantina no karakaran'izany. Raha atao indray mibango dia tena avo leta ny ISSMI ary tombony lehibe ho an'ny mpianatra malagasy ny fisiany eo amin'ny sehatra fianabeazana araka nambarany Mopera Randriakotomananjanahary Vincent de Paul tompona andraikitra voalohany eo amin'ny ISSMI. Ny sekoly ISSMI zany Institut Supérieur Saint-Michel Itosy dia niorina vokatry ny fangatahany ray aman-dreny satria raha tonga teto Itosy zany ny Mopera Carme dia voalohany dia nanorina sekoly mba ho fanabiazana ny olona manontolo. Raha misy eto zany dia ny informatique zay mirona bebe kokoa zany amin'ny fandalinana ny télécommunication satria hoe hita fa ilaina amin'izao vaninandro zao zany. Ny faharoa dia ny gestion. Ao amin'ny gestion moa dia misy sampana safidy maromaro na commerce international, finance et comptabilité, gestion de l'entrepreneuriat ary ao koa moa ny informatique de gestion ity zany matière vao azo lazainy hoe vaovao zay mahatonga ny ankizy sady gestionnaire zany no informaticien. Dia ny fahatelo moa zany dia ny tourisme, environnement, hôtellerie zay misy safidy anankiroa koa dia ny tourisme environnement sy ny tourisme hôtellerie. Ny mampiavaka anay ataoko fa ny maha-katolika ny katolika aloha zany dia miavaka satria izay tsy resaka hoe mitady ny fahalalana ho an'ny ankizy fotsiny fa tena manabe ny olona manontolo zany sady manam-pahaizana no manam-pahendrena no manam-panahy. Etsaka ny sekoly zao no hoe mety amitaka fa maiza mijery mandehana aloha mijerijery mandehana vilany dia jereo ety dia hitanareo fa hatramin'izao aloha ny mpianatra zay ny voaka teto dia afa-po zany reo zay nandray azy tany amin'ny entreprise sy ny société maro zay nandraisany dirany zareo zay. Ho an'ireo mpianatra izay nisafidy ny ISSMI dia nilaza ny antony safidianan'ny ISSMI izy ireo. Nisafidy ny SMI satria iarahantsika malala ny famatoran'ny fampianarana avy amin'ny sekoly katolika. Raha ny atao amin'ny SMI manokana dia hita fa mitsinjo ny ray aman-dreny izy ireo. Nisafidy ny SMI satria eken'ny fanjakana ny diplôma avy ao satria mpampianatra manana faripahaizana mifandraika amin'ny fampianarana ambony. Ny antony isafidianako ny SMI zany dia satria izy tsy mionona fotsiny amin'ny fampianarana atao amin'ny sekoly fa misy voyage d'études, stage. Za moa zany efa mpianatra tato amin'ny institut tamin'ny taloha fa tsy nitranga menatra zany nitondra ny anaran'ny sekoly, nitondra ny fahaizana azoko avy ato tany amin'ny hoe orinasa nanaovako stage tany. Mampiavaka manokana ny ISSMI ihany koa ny fisian'ireo fitaovana sy fotodrafitrasa izay ahafahana manao fampiarana avy hatrany ireo lesona izay nianarana ao an-tsekoly tahaka ity fanamboarana gilasy amin'ny voankazo natoraly ity.
fantatraraka nambara nyity tompona ndraikitra ity fa misokatra ho an'ny rehetra manana amin'ny baccalauréat ny sekoly ary test de niveau no idirana ao amin'ny ISSMI ka ny 9 novambra ho avy izao no farafandraisana ny mpianatra izay maniry hianatra ny toerana satria dia ny 12 novambra ho avy izao no fidirany taom-pianarana ho an'ny SSMI na ny Institut Supérieur Saint-Michel Itosy.